dia mbola ampifaliana trany atao kilasy tovovavy no anolorana anao indray manahoana indray no mety toetoetry ny tonotaona mandritra ny volana aogositra hatramin'ny volana oktobra 2024. Mbola ao anatin'ny fotoana mangatsiaka Madagasikara hatramin'izao ho jerentsika aloha hoe manahoana ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny maneran-tany. Raha ny ranomasimbe pasifika izao saritantsika izao ny mena moa izany dia mitsika fa mafana mihoatra ny tokony ho izy fa hafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany aty amin'ny ilany atsinanana raha oharina amin'ny ilany andefa amin'ny pasifika. Izany midika fa ao anatin'ny tranga El Niño tsika amin'izao fotoana izao. Raha aty amin'ny ranomasimbe indiana kosa dia mafana ny aty amin'ny ilany misy Madagasikara raha oharina aty amin'ny faritra misy any Aostralia. Ny aty amin'ny tapany atsimo Madagasikara kosa dia mitovitovy fafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany ary izay mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny ho jerentsika amin'izay hoe manahoana ny toetrotry ny mafana sy ny rotsakorana mandritra ny telo volana sy mandritra ny volana aogositra 2024. Na ny telo volana na ny volana aogositra dia izao saritantsika izao mena avokoa isika manerana Madagasikara izay midika fa mafana mihoatra ny tokony izy ny tany mafana mandritra ny telo volana sy mandritra ny volana aogositra 2024. Ny momba ny tandrotsakorana indray dia izao saritantsika izao manodidina na manatombo ny tokony ho izy tokony manerana Madagasikara. Afa-tsy aty amin'ny faritra avaratry ny nosy ahitana ny Diana, faritra avaratry Sava, ny faritra Sofia, ny avaratry Aloatra Mangory sy ny ilany atsinanan'ny Betsiboka, ny tapany atsimon'ny Analanjoro sy ny tendrony avaratra atsinanana, ny aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy ahitana ny atsimo andrefana, faritra Anosy ary ny tapany atsimon'ny Anosy atsimo atsinanana izay manodidina na mena mihoatra ny tokony ho izy izay tandrotsakorana izay. Raha ny volana aogositra indray dia manodidina mena ny tokony izy seka manerana Madagasikara. Afa-tsy ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Diana ny avaratry Sofia, ny tapany atsimon'ny Sava sy ny avaratry Analanjoro fa mahazo koa ny avaratry andrefana ahitana ny Boeny, ny andrefan'ny Betsiboka, ny faritry Melaky ny avaratry Bongolava, ny tapany avaratry Menabe sy mahazo tendrony avaratry atsimo andrefana ary ny tapany atsimon'ny Anosy sy atsimo atsinanana izay manodidina na manatombo ny tokony ho izy izay tandrotsakorana izay mandritra ny volana aogositra 2024. Izay toko lasy tovovavy no azona rofanareo indray tamin'ity volana ity dia manome fotoana anareo indray amin'ny iray volana dimy izao. Veloma tompoko.